Malagasy FM manolotra ao anao mandritra ity herinandro ity. Maivamolotra. Tantara no soratany Nal GM. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nal Jao sy ny aina Rasafy. Nanatotosa sy nikirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro fahadimy sady farany. Fa maninona eto nareo dia aizika? Tafita. Azonao ihany fe ny zavatra nasaina nalainao. Efa lasa niditra ao izy fa tonga dia batako santatra dia ndao hiditra ao tsika. Efa tika. Ao ry batako azy. Tena efa maizana sany andro izany marina. Tsika kotsy ny eritreritra ny hitondra lampy ny ala tany tanàna. Tongonareo. Tara loatra zareo tsika. Lasy ty. Efa niezaka nanao izay azoko natao ihany ahako. Io izany olona namoatsampina nafitan'izao zava-doza rehetra izao. Ka tsy tsara ve izany satria naresy santatra ary azo no fahavelomany. Aza mitsontsopoana aloha ianao e. So dia hivaty any aminao ny akaso. Azony tokoa ny fahavelomana. Saingy ahoana indray rerikako eo. Tara loatra ho atsika e. Satria tokony mbola nisy fomba natao. Izany hoe tamin'ity lahantitra ity mbola nisy aina nety le izy. Kaka. Raha mbola misy ihany ilay hevitra azo atao dia miangavy izay e. Ataovy izay mety fa vonona izahay nefa ny sara na ohatrinona. Indrisy fa tsy vita amin'ny vola makariny ity ry sea. Zorinaina sisany mety andaitra. Kaka. Aza hodikodina betsono ny resaka fa efa fanina tanteraka izay. Lazao fotsiny hoe inona ny tokony atao fa vonona. Lazao tokoa rehefa za koa vonona. Mifanaratsara nareo e. Satria dia izao. Raha aminareo ihany no ilaina. Izay tena manam-pinoana azy be fitiavana indrindra. Aleo zary mefa. Za mba efa azo natao hoe nandia fiainana maro ihany fa nareo. Tonga dia lafiko izany e. Olona samy mbola tsy manambady aman-janaka izao ihany. Sady ianao no tena andriakina ny fianakaviana. Ka tsy ekeko velively izany. Ho aizy dada sy neny ary ho aizy ity zandritsika ity sara tsy eo ianao. Mandeha ny fotoana ry Zimenada. Mifanaratsara nareo. Iza ny tapa-kevitra. Fa inona aloha izany ilay atao rikaka? Omeo aloha le zavatra nasiana nalainy tany avasana teo e. Eo aty. Dia raso avelariko eto ohatr'izao. Raha sorse io eto dia manabakely amin'ny volon'ingabe io dia ataovy eto ambon'ity eto. Eo. Eto ambon'ity lamba mena efa misy singa-bolony etoko ity ve? Eo indrindra. Singa avy amin'ny vatana nabavinareo areo. Ty misy ravikazo ity. Harzokavy ndray ny vavany dia ataovy izay ampisy amin'iny. Eo. Elan'ny ainako fa tsy mbola namirafira razana ohatran'izao marina. Apetrao eo ambony eo koa iny. Izay. Dia avereny finosina tsara amin'izay. Vita izany ny fomba. Fa vita hoany e. Nareo aza mbola tsy nanapa-kevitra hoe iza le vonina hosorona. Averiko ihany. Olona be finoana sy fitiavana. Raha tsy manam-pinoana sy tsy manam-pitiavana izay tsy nandeha taty rikaka. Noho izany tsy misy mahasamy hafa anay ka vonina fa inona no atao manaraka. Ty raisy ty lamba menara ity. Aza tinoana ny tsy io ravikazo iray farany io. Atao inona izany ve? Tahaka izay efa nataontsika teo izay e. Manapaka kely amin'ny volony sese. Dia mandrora amin'iny ravikazo iny. Ary indrindrandrindra mila rà
io no tena zava-dehibe. Izay no tsy nahafahantsika namila an'le izy tany amin'ny kiaky satria raha velona ny ilaina. Tsy raha ve raha fotsiny koa anefa fa ny an'ilay olana nanao sopatra na n'olona vonona tanteraka sy ny terena be vonona azy fitiavana izay vonona ny amony ainy. Mazava ve dia sao tsindro mise amin'ity ety zany any ny tanase avy dia atete eo ambonin'ilay lambamino ihany koa. Aiza izany ny toerana anaovana an'izany ry Kiaka? Izay ny antony nafarako tary aloha tary hoe aza mbola totofana aloha le vasany satria eo nanaovana azy. Ka ino tsara alohan'ny anaovana izany rehetra izany dia iny fonosana efa vita teo aloha iny ny torany ambavalavaka. Alaina ny lavenona sisa tavela ary avavy ny sady miteny hoe tapaka miaraka amin'izay ny roy ratsy. Dia le lamba mena faharoa izay vao avy nasinsy momba azy izany hoe miaraka amin'ilay randray any dia izao averina amin'ny toerana nanakany an'ilay finosana. Izany hoe ilay finosana nalainy se zany. Ary avy eo dia averina tsara amin'ny toerana ny zava-drehetra hatramin'ilay vato ny fanongoa. Dia vita ve? Miandry abotitry ny fasany eo sise. Izay no ataony se. Miandry an'izay ikatonany. Ikatonany fahafatesana? Tafita dia fony lao anay tokoa ve izany ny ain'lahy? Tsisy tafita elanreharehany dada sy neny. Laha toka ny fianakaviana alaizany ho azy ry tafita miangavy milela-paladia tsy asinaty varotra be tsony izany fa efa izay no tapaka. Veloma zandro malalisana sotrana sondrery sa tandre amin'ny fitondran-tena amin'ny sisa fa dio manambany olona fa mafy so entina sao. Ohatrany tsy avy amin'ny fony lahy izany le izy. Tsy misy an'izany eo fa ianao ny diso fijery. Dia ahoana tiako ny alalàna hoe nety ilay zavatra natao Zao aloha tsy azo no ataony miaraka amin'izay ihany fa lala tsindrindrahako. Rehefa vita ny atao dia miandry abotitry ny vasana ho izy ateo. Ary raha nety kosa ny sorona dia isoram-baratra be rotsaka ary izay gondra vitsy aoriana izay no irefotra ndray mandeha mivaratra ka hiatraikany amin'ise. Vita ny sorona ary ho avitra somatsara ny zandriny se. Ho afaka amin'ny daholo izao zavatra mahazo azy izao ary verina amin'ny lohany ny toe-patany. Fa ny taniana farany alohan'ny nandehanako ary Kiaka. Inona fotsiny izany ny antony tondratsika ny sata aty? Ohatra ny vita distansa ihany mantsy ilay izy raha tena nozoina. Ka ny vinavina ny atratra ny dinga aty mbola velona dia ny ilaina mihitsy natongavany teto saingy maty moa izy. Sady araka ny efa nasako an'ise dia izao tsy pahitany ho avy ahako fa rehefa fantatry mialoha dia na iserery ihany azy ny nandeha taty dia mety. Efa izany ary lasa izy meva tery Kiaka. Oay dia nisy nanito koa dia varavara natokana mitrato ty sady mitohanany an'ilay zarety avy any ivelany. Dia sanatry ve tsy ho aia lasa mevary Kiaka netiny daholo ilay zavatra teo. Izany nanolo tena anao ny sorona ny ainy ry sea. Olona sahala aminazy mihitsy no ilaina amin'izao sorona izao. Zay mantsy toa hita tsy mahazotro izany ka mety hampanasarotra ny fandehan-draharaha misaory se an'izay mose manana ny zandry vavany se iny. Kiaka tsy misy fomba ahafahana mamoa an'ity varavarana ity ve? Atsoiny kokolamy sy ny kalan'oro mifasimba be sy ny karazany re mba hamoa ny varavarana io avy any ivelany anga izy ty ry se atsoina tsy amin'ny antony ohatr'izany zatinao vaovao azy io dia tadio fa tsy afaka ny anakana ny intsonitsika satria efa izay ny voalahatra.
vita sady ny zorona. Izay no manambara fa ny kenany raha nalatsaky ny be finoana sy fitiavana, izay nalatsaka ho zoron'ny aina. Maty ariry rasako fa izay ilay varatra nakaneny ny zandriko. Ananinona ry ianao no nanao ohatran'izao rery nefa. Inona no lazaiko any dada sy neny? Ano ah! Za angefa nanaiko naninona ianao no nivadika tampoka teo e. Mangina ilay soko malala fa mbola eto ah. Efa nohantsika Menata mitraka. Santatra. Izany hoe tokony tomasy anena mandrakizay satria no ny amiko daholo ny antony izao fa tsy ianao e. Salama ianao. Ena kia. Sotra nasoa matsara ny zandriko ry kiaka. Aofo niniko ndre. Misaotra raha io. Misaotra kiaka. Misaotra indrindra rery kiaka eo. Raha tsy ianao ngamba dia efa lasa korazana ohatr'izay. Saingy tantela mambahoana ny fiainana ka tsy maintsy lasa ilay zokiko vavy. Makina kia. Soronay niny. Soronay niny ka inoko fa tsy ho verivery foana fa azo ny valisoana any amin'ilay nahary izao tontolo izao izy. Ahoana koa moa izany nahalalany zavatra niseho rehetra e. Nahatsiaro saina tsara izy teo taoriana nahafatesa lehilahy antitra e. Saingy fanahiny kosa dia mbola ny evaeva ny andro mbosolo azy. Izany hoe tany amin'ny toerana nisy azy tany. Efa nisy ny solo moa izy taoriana an'ilay sorona. Ka dia izao tafaverina amin'ny tompony izao. Dia fanahy ilay ratapo aminay izany ny solo ny azy tany. Tsy ny azy andronao fa ny andro rabe malaka. Izany e. Izay fa vita ny atitikory zareo ah. Avatra farany dia ny hoe mahaiza mamindra amin'izay. Tsy mahafaty akory manakombona ny vavy io. Eny fa na manana marina izy ianao dia aleo manindry fo mba hitandrona ny aina. Izay ny voalohany indrindra. Ary farany dia izao, azadinoana manatra n'ity zazalahy kely toerako ity. Izany hoe atero amin'ny tanàna ny elana izy alohan'ny hodinareo telo Menata. Soafa tsara daholo. Kiaka, oka aloha fa tsy mazava e. Iza ilay rabe malaka? Dia iza koa ilay hoe telo Menata? Meva. Tena tsy mampino ary fahagagana tanteraka ireny zavatra ny seho renitra zareo ah. Tena ohatrany hoe miaina any anaty nofo izany foana hatramin'izao. Na zaho koa ary ny ohatra izany mihitsy e. Ka dringa moa tsy efa niaina tao anaty nofo foana nandritra n'izay andro maromaro izay. Ary efa ka io antsoina hoe rabe malaka io izany ilay hoe Tomasy nandehanan'ny lehilahy antsika iny mba hisoparany any Santatra. Faly tamintsika daholo ny vahoaka teto amin'ity tanàna ity fa noheverindry zareo hoe tsika namono any rabe malaka Tomasy malaza sy tena atahoram-poniny indrindra. Tena efa tsy nino mety havelomanao tsony ange izay Santatra fa tsy atao imason'olona. Soa ihany fa tsy ianao no nanao sorona tany fa dia tsy nisy hevitra tsony fa tena maty. Nanaovako an'iny sorona izao dia noho ny finoako fa tsy maintsy ho avitro nareo Menata. Ary indrindra ny fitiavako anareo redareda tatanatiko. Satria raha sanatria ka lasa ny ray aminareo dia tsy ho zakako mihitsy ny aina an'izany dia naleoko lavitra nanao sorona any aiko. Voan'ny revitra ilay varatra dia efa hoe izay izany meva ny maty. Ary tsy ho hita tsony mandrakizay. Ay mivily tany amin'ilay tranon'ilay Tomasy nalaza ratsy tao an-tanàna ity izy. Izay ilay nilazainao tamiko tamintsika ilay vao tany an-dalana andehaka ity iny hoe hiviteran'ny fanahy miara-miasa aminy io Tomasy io raha sanatria ka tsy mahary ny olona mangataka fiarovana aminy. Dia inona raha antsika nahita iny fa mivily tany aminy ilay varatra satria tsy nahavita niaro an'ny lehilahy antitra. Izany ihany koa indray zareo rehefa finahafahafa. Marina tsy mbola manaraka aty indray izany lehilahy antitra tsy aza tohizana tsony. Ofon'ilay trondro maina nomeny ny mponina ataontsika voandalana ary izany fa aza dia miteniteny foana ary Santatra. Atao fotoan'ny afo nandorony lamba ireny zavatra niatra taminao ireny Santatra. Araka ny tenin'ny Kiaka tsy mahafaty akory ny tsy fanokafana ny vavy vazavaza sy anambaniny hafa.
eny an-trano izy na dia manana ny rarina azy ianao. Indre ry zoko malala isany eo. Sady raha mbola misy koa nge ny fiverenany tahaka ireny dia matoky aho fa manana anareo vonina lalandavanao sorona ny aino ho ahy e. Hoy izany ary moka. Eto ilay lalana misapana efatriny ry tafidy e. Efa tsy misapana intsony izy satria maty ny mpimasy ratsy nanao izay ampizarazarany olona iny e. Tsy navelan'ny nisy tafiditra mihitsy tato ankoatran'izay tena mponina tompo tanàna. Tsika ihany no mba ny angarany vita na tafiditra tao. Zao moa sy dia efa misokatra ho an'ny rehetra tsy hakanavaka intsony. Engane ka hiaina fiainana tsy misy kimaimbomaimbo intsony tsika. Ka ry ho any ary trondro maindreo e. Sady zatsy ty a. Ohatra adala anga ilay kiala ratsy ty. Loaka tena ankafizinay sy ry io. Ady ry zareo raha teo koa izay efa ho avy. Natolotry ny Malagasy FM ho anao teo. Maiva molitra. Maiva molitra. Tantara no soratany. Nal GM. Ireto afy ny nanome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nal Jao sy ny aina Rasafy. Nanatotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Malagasy FM 100.8 teboka.